vondron'ireo candidat ny ray feo amin'ny alatsinainy ny fotoana raha Amboasary Atsimo mandeha ny fizarana vola ho an'ny sefokotany. Alasora fahirano tao anatin'ny 7 andro. Zoma 20 septambra 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantrano indray amin'ity hariva ity tonga soanao atao anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao ny fahitalavitra ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy manaiky ny fandraisana anjarana kandidat tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy mila ovaina ny firafitra seny atsangana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana atsekena ny fitantana ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao ny fifidianana raha tsy misy ny fampidiniana amana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy dia manome fotoana ny vahoaka eny amin'ny kianjany 13 Mei ny vondron'ny kandidat ny alatsinainy 2 Oktobra 2024 ho avy zao mitaky fifanarahana politika ireo vondron'ny kandidat milatsaka ho fidinina filoham-pirenena atanjona ny sy ny fifidianana madio manaja ny demokrasia ary ekeny rehetra fanazavana. Ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy amerenana indray ny tantandalana mba hisian'ny fifidianana madio marina tsy mitanily manaja ny demokrasia ary ekeny rehetra izahay kandidat milatsaka ho fidina ho filoham-pirenena dia miombon-kevitra ary mitaky ny fanatanterahana ireto voalaza manaraka reto. Voalohany, tsy manaiky ny filantsahan'ny kandidat, tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy hifaninana ho fidina ho filoham-pirenena malagasy. Faharoa, mitaky ny fanovana ny firafitry ny seny amin'izao endriny ankehitriny izao. Fahatelo, mitaky ny fametrahana cour électoral spécial hitsara ny fifidianana. Fahaefatra, tsy manaiky ny gouvernemanta ankehitriny hitantana ny raharaha-pirenena mandritra izao fanomanana ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izao. Mba ahafahana manatanteraka ireo dia hiroso amin'ny ezaka rehetra izahay mba hatongavana amin'ny fifanarahana politika. Ny fanatanterahana ireo dia antoka mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra. Noho izany, raha tsy misy fifanarahana afaka fotoana fohy dia manome fotoanantsika rehetra herivelona atao amin'ny firenena vahoaka malagasy eny amin'ny kianjany 13 Mei manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fa mampalahelo ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ireo pirenena tonga teto sy Mahamasina androany mirefarefa ny asan'ny mpitandro filaminana fa tsy araky ny fianianana izay nataony. Porofo manamafy ireny fa hitanila ny fifidianana izay atao eto Madagasikara ary manamafy ihany koa fa mbola manohana kandidat ny gouvernemanta sy ny prefet n'Antananarivo. Germain Menjanary sy Tahirinena. Ny endrin-javatra tahaka izao no itolomanay hoy ireo olona tonga nanotrona ireo kandidat 12 tetsy Mahamasina. Eri-pamoretana fanaovana amin'izana tsindrinila. Ny vazaha avela manao izay tiany atao eto amin'ny tany ny gasy fa ny malagasy gejainy. Tsy azo ekena intsony ny fanampenam-bava ny samy malagasy te anehoneviny sy manana ny firona ny ara-foto-kevitra ijoroana ara-politika toy izao hoy izy ireo. Tsy mety aloha izy satria izao rehefa ny ao amin'ny fitondrana zany manao antiraharaha ty dia mety fa rehefa ny olona tsy ao amin'ny fitondrana dia tsy mety. Mba tongava saina amin'izay vahoaka fa aza atao ohatran'io manala tenue dia aza mitondra teva-piadiana dia mitovy amin'ny vahoaka. Fa raha izahay vahoaka ny tsy mandoa etra indray mandeha dia efa nareo maty mosary voalohany indrindra. Dikan'izany mba tongava saina fa tsy hoentin'ny vazaha foana amin'ny firenena. Ameny vola androany sy rapitsy dia izay dia avy eo nefa makaiza amin'ny fiainana. Sany ianareo manambary amin'ny vidy mora ny kapoaka ny vary hoaninareo. Rehefa reto zany manao reto olaranay reto dia jerenge ny fihetsika reto mpitandro ny filaminana nefa ny tao ambadika tao ankeo nisy fizarana tsy fantatra izay nataon'izy rehetrarehetra tao. Tsy nisy ninina tsy nihetsika mihitsy izy fa izay ny joro tary dia izay narakarahana maso. Fifidianana aloha dia mety tsy anjary aloha fifidianana zao aloha fa dia zao nataondry zareo zao. Tsy mety zao aminay ka. Satria nahoana ka tokony hanana an'izao ko maninona ny olona ry niditra tary amin'ny tao amin'ny kianjany iny kianjany kanto ankeo.
mazava fa ny kandida izay tohana ny governemanta amin'izao no matahotra ireto raiky amby folo ireto ho iatrany nefa ny ho-kevitra izao endrika amseho toy izao indrindra no tsy atokisana ny fifidianana ho avy eo satria vao manomboka dia arangaranga ny governemanta sy ny prefe ny fitanilany zany zavatra any dia efa marika sady fa tsy isy ny demokrasia ary tsy isy ny fifandaminana ao anatin'ny ara-pifidianana sady eto amin'ity firenena misy atsika ka zany no mahatonga an'ireo kandida sy mivahoaka malagasy tsy matoky an'le rafitra ny fifidianan'ireo fa ny olana atsona izy atsona ny voro tsy tonga isaky ny atsona ny voro tsy tonga amiko zany fatahorana ary efa mahatoky sady any zavatra tetitratsy zay efa nalaminy anambadika any raha tena olona vonona amin'izany fifidianana madio zany izy tokony ho tonga amin'izany atao hoe fifampiresana eo amin'ny latabatra boribory hoe inona ny tsy mety dia aremitsika inona mety dia ho atevenatsika fa matoa ianao tsy tonga mivory dia efa miomana sady zany ianao ary matoky an'izany zavatra tetitratsy zay ketrehany ao anatin'ny rafim-pifidianana zany tsy tokony anaiky atao fitaovana amin'ny tenany samy malagasy tahaka izao ny mpitandro ny filaminana ho iatrany izy ireo mirefarefa ny asany tafika ary misy miseho osony egalinazy paiko rehefa amoritra vahoaka ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana no mikiraro sy mianjaika ato zao dia noho ny etra aloam-bahoaka ka tokony hitandriny sy heritreritra na baiko aza no azo raha tsy aivina moa dia vahoaka maro atrano no nanaraka ireo kandida ireto nandritra ity fotoana androany ity fa tsy nemitra tamin'ny fanapahan-keviny sy ny vondron'ireo kandida ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena fa dia nitana ny teny nomeny ka ny azo ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina androany nateo aza ny raha matahora ny zakatsakana ny fandrahonana tamin'ny fomba rehetra natao azy ireo naneo ny firaisakina ireo kandida ka nijoro anohitra ny tsirariny eto Madagasikara tsy tanteraka ny tatitra saika nataon'izy ireo saingy no mafisiny fa itoy eny amin'ny kianjany 13 Mey izany raha tsy misy ny fifanarahana Andomiaratina sy Manora Andriamalala. Mijoro ho an'ny vahoaka anohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena ny vondry ny kandida raha ny teny izy ireo fa hanao tatitra eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny talata lasa teo tanterana izany androany tamin'ny roa ramahiry-tany ho any no gadina teny mamasina ireo kandida nitarika ny ny kandida larana fahadimy Ravalomanana Marika niaraka tamin'ny Ajo Andriany Anarivelo Tahina Razafinjoelina Ery Rajonary Mampianina Andry Raobelina Roland Ratsiraka Lalaina Ratsiraonana ary Paraina Auguste tsy tazana tety kosa Brunel Razafitsiandrofa Sandrisson Daniela ary Siteny Randriana Soloniaiko nandeha tongotra ny azo ny lapan'ny fanatanjahantena izy ireo toerana izay saika anaovan'izy ireo tatitra tamin'ny vahoaka araka nefa ny fanarahana sakana nataony ny mpitandro ny filaminana ny fandimby ny fifanazavana teo amin'ny rotonta zay tsy mitonga olona any zay mifotoana aka fotoana mangataka anareo agemitra araka fotoana ny directeur zay hoe rovina ary malalaka mba handraisana raha ohatra nanana volonté anao zay nareo efa ela satria efa ela ny communication ny tafita efa ela ny communication androany zay ihany Facebook efa mbaritaka efa ela be efa na ena fa tsy na tsy ara-dalàna ve zay makao aloha inona lalàna inona le olona be be hoentinareo le vavahady zay rery no ao tawara ianao rery miresaka amin'ny sécurité hoe ianao rery miresaka amin'ny sécurité zay candidat miaraka miambiny fa lalàna vai olona ray andao aloha tsika anaja lalàna 3 vai zany afahanao mibary anay tsiditra ao
zay candidat fa tsy hitondra mitondra olonareo ajanon'le olona ao aoriana zay le voniny zay candidat zao zareo solitena alatsiny ako zay tsy nanao an'izao nareo raha zay mihitsy le volonté nareo zany amile olona alatsiny mangataka aminareo ary lalàna aloha aza dino lalàna dia ampiaro lalàna mampiatra lalàna tompoko matoa eto mampiatra tsy nahazo lalàna nareo afaka miditra ao zahay amin'ny mamosotra anay atsofo le olona fa manino zay tsy afaka miditra ao ina nitondranareo le olona be lalàna ianao miresaka fanarahadalàna aloha raha atsikariny lalàna paritaka ary azafady tompona ndraiky amin'ny tenanareo araky ny lalàna voatendry ny lalàna paritaka ianareo azafady zay iza no miteny za lalàna zany afaka paritaka zay mantany anavy ianao allo zay mantany anay ianao mantany anay zay ianao tompona ndraiky ta eto de manino mitondreny lalàna amin'ny alalan'ny filaminam-bahoaka miparitaka ianareo zay no teren'ny mpitandro ny filaminana anajanona ny hetsika ny kandida nijoro ary tsy nihemitra tamin'ny fanapa-keviny anefa izy ireo naritra minitra maro ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra atakanareo iheminy imbory non 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 des mots là allez tsy nisy ny marimaritra iraisina ka ny toy ny di Vela makato leo. Makato bilang fanarana dia wa. Dia bisa segan de kornel mende. Porque no certifica. Andawe. Andawe na wa sera mas mende. Ai zakon. Ana ko ni sana farmana le pas. Alawi sandel, alawi sandel, alawi sandel. Bisa kamu. Saya cuma mulun la fara efa niatrana teny amin'ny manodidina ny mahamasina analakely magrobe oririka ny mpitandro ny filaminana nanomboka ny maraina teo tampilaminana atranany efa no nanaovana ny hetsika rehetra fa tsy niala fa naneo ny heriny hatramin'ny farany ny mpitandro filaminana nanakana ireo kandida ho folo-pirenena tetsy mahamasina atreny Ambojatovo amseho ny fitalana sy ny fiarovana olotokana tamin'ity androany ity nateo aza izany dia nisy ny fizaran-kevitra teo amin'ny samy mpitandro filaminana ka nisy ireo tsy nanao tsy nanohy intsony ny sakana izay nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakoto Marala. Niatrana tetsy mahamasina Analakely magrobe oririka ny beboty hatramin'ny maraina efa nambaran'ny gouvernemanta fa efa vonina ny mpitandro ny filaminana ametraka lamina ao amin'ny fifitianana 2 miliara ariary natokana ho azy ireo ho fiarovana ny fizotro ny fifitianana araka ny voasoratra anatin'ny teti-bolam-panjakana note avy amin'ny préfecture ny manetsika ireo polisy pirenena gendarmerie pirenena ary ny tafika malagasy andrava ny fivorovoriana mety anoitona ny filaminam-bahoaka raha ny hita androany dia ny famoretana sy ny raha-matahorana no miatra amin'ireo tsy mitovy fijery amin'ireo manana fahefana. Mas sakananareo le vavasy satria tampanjakana io tsy avenanareo ito zay aka rendez-vous zay jerenero vinanay patonanay mita. Nareo misy lehibe ny roreta iza mpanapakevitra tsy mapapakevitra. Iza lehibe nareo reta? Ako ampy zay. Ha? Ampy zay ahoana?
fahalalana vaiza andao aloha tsika anajalalana trois vaiza ny afahanao mibariana itsy tsao zay candidat fa zay tonga olona ajano le olona aoriana zay valamay valamay zao izareo solitena ihany zao valamay volamainja io e mananjo zay lalana aloha aza dimy lalana de ampiaro lalana ina lalana mandrarana itsy tsao afaka miditra ao zay amin'ny maholotsotra anay fa manino zay tsy afaka miditra ao lalana efa ajanony ajanony re olo reo aiza lalana de manino forcenareo le izy zay no lamine zay no lamlamine Non, en tant que citoyen, en tant Kandida mizotra tampilaminana miaraka tamin'ireo mpanaradia azy sakana sy vavabasy ny setriny ny hafa nefa afaka manatanteraka izany ampilaminana tsy misy sakatsakana sy teritery baikon'iza ho tombotsoan'iza no ambadika ireny famoretana rehetra ireny ny alandarana tamin'ny fanakanana ireo polisy tao aorian'izay raha tsy aivina trangy efa nisy tetsy baipasy ny 14 aogositra teo ny tsy fitovoikevitra teo amin'ireo samy mpitandro ny filaminana 7 herinandro tsy hanomboan'ny fifidianana fiodinana voalohany araka ny daty napetraka maro ny fitakiana atao momba ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny rafitra mpikarakara ny fifidianana voahitsaka ny fahalalahana sy fanehoan-kevitra mitanila ny mizana voageja tanteraka ireo kandida mijoro manohitra ny famadiana tanindrazana mbola iverenantsika eo ny toy ny izay vaovao Tetsy Mahamasina sy ny manodidina izay rehefa vonina ny oronan-tsary mirakitra izay fanadihadiana izay fatoizantsika hatrany aloha ny fotoanany fampahalalam-baovao manao ny fomba rehetra ahafahana mangala-bato ny fitondrana amin'izao ary misy sady ireo manome volany sy fokotany mba andinana ny safidim-bahoaka any amin'ireo toerana lavitry ny renivohitra no tena ahitana ity endrika kolokolo mpifidianana ity toy ny misy any amin'ny distrika Namboasary Atsimo amin'izao fotoana izao onjalala manana sy Mathieu Prince any amin'ireo toerana sokajiana ho lavitra andrina mora angalaram-bato ary izany no miseho any amin'ny distrika Namboasary Atsimo amin'izao fotoana izao ary miaingana anivon'ny fokotany ny sehony izay fanodinana ny safidim-bahoaka izay raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mponina avy any amin'ny distrika Namboasary Atsimo dia efa mandeha sady ny fividianana ny sefokotany andrinana ny voka-pividianana efa misy ny fizarana vola amin'ireo sefokotany tsirairay avy izay ataon'ireo antoko TGV ary ny zava-mitsanga aty ambanivohitra dia ireo dahalo no atao fitaovana entina manery sery ny olona aty ambanivohitra hifidy ny kadidan izay tian'ireo dahalo ireo ka noho izany dia entaniny ny vahoaka malagasy tsirairay avy mba hijoro hosahy hanohitra izao zavatra tsy mety izao ary ahina hisy raha manjeka raha ohatsaka izao no mbola hitory
manoloana izay endrika fangalaram-bato izay dia miantso mivondron'ireo kandida ity mponina avy any Amboasary Atsimo ity mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana. Miantso ihany koa ny olom-pirenena Omelo amin'ny fiarovana ny safidiny. Afa mbola ao anatin'ny tanteraka amin'ny fizarana ny kara-pifidianana ny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Mbola betsaka amin'ireo fokotany no mbola tsy misasaka akory ny fizarana izany raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay androany. Misy amin'ireo fokotany kosa no miasa hatramin'ny andro alahady mba hisitrahany olom-pirenena ny kara-pifidianany tahaka ny anivon'ny fokotany na lasora. Germain Menjanary sy Tahirinena. 20 sy verivo sy ray alina no isan'ny olom-pirenena voasoratra anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana ho an'ny fokotany Alasora. Mbola tsy misasaka ny fizarana ny kara-pifidianana ho an'ireo olom-pirenena ireo raha ny fanazavana. Misy voamiera manokana antsoina hoe tantsoroka mitety-trano mizara izany rehefa andavanandro. Ho an'izay tsy tratran-trano kosa dia omena afatra manokana mba andalo eny amin'ny fokotany. Iasa hatramin'ny alahady izahay hoy ny lehibe pokotany mba azahoan'ireo olom-pirenena ny kara-pifidianana hoy ny fanazavana. Dia ireo tantsoroka ireo no mitety trano any mizara ho an'izay olona tratra trano any amin'izao andro andavanandro zao. Dia ho an'izay olona ihany koa tratra any trano any dia afaka maka ety amin'ny birao izany maka an'izay kara-pifidianana izay. Dia ny alahady sabotra moa izay miezaka mandeha mitety trano satria amin'ivo mba tsy betsaka ny olona mba tratra ao an-trano. Ilay andavanandro vitsivitsy ihany dia izany hoe fomba fizarana zany misy olona mandeha mitety any koa ho an'izay tsy tratra trano mba mandeha ety amin'ny fokotany maka kara-pifidianana. Eo amin'ny 27,700 zany fidy. Dia le fizarana le total le vita aloha zany zao mbola tsy dia tena hita mbola tsy dia tena tsy afaka mbola manome iny izy isan-jato aloha satria mbola eo tena mpanaovana ny asa mihitsy izay. Izy zao mandeha any dia za koa eto mandeha dia mbola mizara dia mbola tsy dia hita tsara izy. Andraikitra feno omena lampandrenana ny vahoaka ny fiverenan'ny fahefana eo am-pelantanan'ny vahoaka malagasy rehefa tapitra ny 5 taona. Adidy ataon'ny vahoaka ho an'ny firenena io koa tsy atao antsirambina. Tsy mbola nisy ny olana ho an'ny fitoviana anarana na fahazahoana karatra maromaro ho an'ny olona iray ho an'ity fokotany ity ho hiatrany ny fanazavana. Tsy maintsy hisy mantsy ny fifidianana na hoelana ho aingana. Fa tsy mitsitsy fitenenana intsony amin'izao fotoana izao ny mpanao politika sy ny olom-pirenena rehefa maneho hevitra malona ny tsy fanaran-dalàna misy amin'izao fotoana izao. Rafitra nisan'ny antefany ayay ny olom-pirenena ny HCC sy ny CENI noho ny fandikana lalàna maro hita amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ireto rafitra roa ireto. Anisana tsikafo ny fandarana angaredona androany ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary koa ny tsy fahatombanana hita amin'ny zotra-pifidianana. Onjalalana Ranavimanana sy Mathieu Prince. Lainga no fanana amin'ny malagasy nandritra izay 5 taona nitondrany Andry Rajoelina izay ary manginy fotsiny tsy fanarahan-dalàna amin'ny Seolandy ataon'ny ekipan'ny fitondrana. Manjaka ihany koa mizana tsindrinila amin'ny fitondrana ny antoko politika eto Madagasikara ary manao fomba rehetra ny fitondrana ampanginana ireo tsy mitovy firiana politika aminy. 5 taona tsika vandy avao gn'ataontsika ho zay ao zay. Lainga dia tsy tenena ntsony moa fandikana ny lalam-pandrenana mikorotana ny saim-bahoaka mikorotana ny sain'ny malagasy tsy vitany fa tsy mihinan-kany tsy mananasa fa de mbola dikana koa io lalàna zay mifehy io sisa tady kely mitazona atsika dia ny mpitondra teo aloha zay Andry Rajoelina moa zany nandika azy de ny CENI ny Sénat ny gouvernemanta reo zany de raha mbola lay fitondrana teo aloha zany napetraky Andry Rajoelina zany raha mbola izy nandrafitsy io de tsy azo ekena io tsy mety io satria nahoana isoja ihany ny maka. Efa mamofopofona alabato ihany koa ny zava-misy teny anivon'ny fiarahamonina amin'izao. Manaprofo izany tsy fatombanana hita amin'ny kara-pifidianana. Olom-pirenena sy mpanao politika maro no efa miahany amin'ny fisian'ny birao fandatsaham-bato matoto izay fomba iray entina angalaram-bato. Sady ity birao de fiktify ty ny tena kitry-faharan-draharaha amin'ny resaka de efa vita tokoa ny PV any ambadika any ka zay ny tena tokony isanjarena hoe aloha atao refonte mihitsy aloha le angala de angana mihitsy ena kely le fifidianana ty gouvernemanta santoko ty misaka da santoka ko
arodana mihitsy nandrobaka vaefano mitoetra ny fandaharana angarediny izay fandrombonany hainao mijery maro ity fandaharana ity izay natao anatsikafonana ny tsy mety rehetra ataony fitondrana ary koa anairana ny olom-pirenena ho tonga saina manoloana ny tsy fanarahan-dalàna misy ankehitriny afatsakena ary mila mandrainy andraiky ny rehetra noerana ny firotsa ny teratany vahiny hofidiana filoham-pirenena izao fitondrana izao ihany no efa nampitondra faisana ny malagasy noho izay mahavaza azy ka tsy azo tokony averina intsony hoy ny olom-pirenena araka izao vaovao tateriny avitra Sondrabe sy Andry Rakoto Malala izao. Efa mihoatra ny kapokan-dra malagasy efa taona 9 volana nampitondrana ny mangidy sy nandaingana ny malagasy 20 tapitrisa. Tsy nisy afa-tsy ny fampanantenana pokaty sy fanaovana didiny be sandro noho ny seho ny fiainana tsarizary ady mafy vao mahita izay ho arapaka mazava ny valitenin'ny olom-pirenena tsy tokony hiverina intsony ny fanjanahana na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana malagasy no ilaina hitondra ny firenena. Leo be azao fitondrana zao tena leo izany tsy miteny zama tena leo azao fitondrana zao notryneny anazy any zay fa no fantansa hoe izany tsy mety zany le atratry mandika lalàna izy dia manitsakitsaka lalàna izy zany amin'izao raha hoe mbola hoe mirotsaka filoham-pirenena dia tsy mety zany tsekena ny resaka fera hita mihitsy ny hoe mpandrebirebena vahoaka le izy dia taviny hoe izy foana zany nitondreto dia ny eritreretina zany hoe voavidiny vola daholo ny malagasy rehetra na ny any amin'ny birao rehetrarehetra hoe voavidiny daholo zay nefa malagasy rehetra tsy anaiky an'izay tsy anaiky fa tsy maintsy hoe taky ny malagasy hoe tsy mandeha amin'izay loany le zoan'ny malagasy mihitsy zany dia tavin'ny malagasy kena tsony mihitsy tsy kena tsony lazaina fa président Ravalomanana manana zoam-pirenena hafa koa nefa tsy manana zany izy fa izy mihitsy tena manana zoam-pirenena zoam-pirenena frantsay mazava be mihitsy be marenina sy fampitahorana amin'ny endriny samihafa no setriny ho an'ireo rehetra samijoro milaza fa tsy tokony hirotsaka hofidiana ireo tsy teratany malagasy efa vitan'ireo raha aman-dreny tamin'ny taona 7,790 ny adiny alana tamin'ny fanjanahany fikatsahana ny fampandrosoana sy ny filaminan'ny fiainana isan-tokantrano izao no katsahany maro. Fa mampiakapeo ny mponina iny amin'ny commune Analasora mahalona ny fatapahan-drano efa ho 7 andro androany izay vahoaka mandoetra izay hoy izy ireo ka tsy tokony atao tahaka izao miantso ny jirama ihany koa izy ireo andray andraikitra ka tsy hanao vahaolana vonjy tavanandro fa vahaolana maritra no takiana. Germain Mejanary sy Tahirinena. Fokotany efatra ao anatin'ny commune Alasora no fahirano tato anatin'ny 7 andro izao mitombo ny fandaniana nefa ny vola efa tsy misy. Ny 4 andro voalohany mbola nisy ihany rano nandeha kely rano fanazavana fa ny 4 andro ambiny hatramin'ny androany maina tanteraka ny pompy ny sakafo efa manahirana ny fitadiavana azy mbola ampy filafilay jirama koa ny fahazahoana rano hoy ireo mponina eny an-toerana. Dia mihena ny sakafo tokony hoanina tokony ahena satria raha tsisy ny rano tsy velona ianao. Le rano zany no tena ilaina amin'ny fiainana fa raha misy vary ary ka tsisy ny rano dia efa ohatrany tsisy vary ihany 5 bidô indray andro. Tsisy rano mangataka ranona jiramay dia rehefa mamezy dia mba misy moa tsy mamezy dia tady rano any ambany be any. Dia manahoana fakana rano any ambany any rey? 500 ny ray bidon. Ie, tsy mety maka ny olona raha tsy 500 ie. Nenay zao folo isan'andro 75. Tsy araka aloha le mantsaka e. Le vidiny rano akany ambany be mihitsy tsy vita amin'ny satria tsy araka le vola. Reo zao hitantsika zao reto bidon reto mbola tsisy feno reto na rayara zao reto. Lasa mivavaka tsy hisy client aho mba tsy anahirana olona hitady rano hoy ity renim-pianakaviana izay mitazona toerana fanaovana volo eto Alasora ity. Olana goavana fitadiavana rano ary lasa tsy malehony sara ny vidiny. Eo amin'ny 10 bidon mahery, eo amin'ny 10 bidon mahery nefa ny eritrereteko 10 bidon zany any 50,000 zany raha manakarama olona amin'ny 5,000 ndray bidon e. Dia nefa ny prix an'ny volon'olona anankiray tsy misy an'izay fa eo amin'ny 7,000 dia vola kely efa tahiry indray zany tsy maintsy mbola mivoaka alongany ampiasainao amin'ilay izy. Entitra ny ben'ny tanàna ny laza fa vahoaka mandoetra ny mponina amin'ireo fokotany ireo. Tsy azo ekena ny fanaovana vahin-drahalahy tsy maharary ho an'ny mponina tahaka izao hoy ny nambarany. Za mba tena mangataka eto hoe tsy le vahaolana vonjy tavanandro no atao vahaolana maharitra satria mila rano tonga
any atokantrano reo vahoaka reo akavitsiana no mahazo an'lay rano a zay tonga amin'ny camion reo olona zay miala maraina zany ka mody ariva miala maraina izy tsisy rano mody ariva izy tsisy rano lasa tafakatra 100 no mapaka rano amin'ny sarany 50 ariary ny ivarotan'ny commune anazy ny bidon anankiray ho an'ireo olondreo satria lasa tsy maintsy manakarama olona izy zany sady efa mandoa vola mijirama le mpanjifa hofana compteur sy ny sisa rehetra no mbola mividy rano ihany koa amin'ny sarany lafo de lafo satria ao anatin'izay 50 ariary ny bidon anankiray de 50 zany no mitatitra azy any amin'ireny tokantranon'ireo olona rehetrarehetra ka eto de miteny hoe amin'ny mabeny tanàna aty amiko ny fitarainan'ny olona no miangona tsy zako ny napiditra rano ho an'ireo olondreo any amin'ny tokantrano tsirairay fanareo jirama tsy ny commune ny maka ny vola any amin'ireo olondreo amin'ny vidin-drano fa ianareo jirama ka noho izany raiso ny andraikitrareo efa nisy ny fampiresana teo amin'ny jirama sy ny tompony andraikitra eny anivon'ny commune saingy vaolana vonjy tavanandro no misy aloha hatreto fietsika izay mampamentra mpanotanina ny mponina hoe atramin'ny oviana ny mponina eny alasora izay akaiky ny mandroseza no itaoma ny jirama rano amin'ny citerne vaolana maharitra no takina hoy irem-ponina fatetsy amin'ny fonjana tamora hanonana marana ny fikambanana amerikana ny fitsidihan'ny fonja eto Madagasikara mahagaga ny fitahin'Andriamanitra ny voafonja ho izy ireo malona ny zavatra ienan'ireo voafonja malagasy no mafisin'izy ireo nandritra izany fa mbola iverina eto Madagasikara ity fikambanana ity amin'ny herintaona Germain Menjanary sy Tahirnena fiainan'ny quartier C atao amin'ny fonjana Tanimora izao hitantsika izao voafonja Anarivo no atao amin'ity quartier ity raha ny fanadiadiana izay natao fiainam-piarahamonina hafa kely no tazanato misy mpivarotra sy mpanjaitra kiraro misy mpitendry zava-maneno sy antoko-pihira ary misy natao hitandro filaminana ho an'ny samy voafonja fonja natokana ho an'ny lehilahy no notsidia ny fikambanana PFC na ny Prisoner for Christ avy any Amerika androany nizara ny teny Kristy ho an'ny voafonja izy ireo tena mahagaga ny fitahin'Andriamanitra ny voafonja hoy izy ireo This is the biggest prison. Ity tena fonja lehibe mihitsy zay ny mahasamihafa azy But what we notice in every prison, fa ny zavatra hitanay amin'ny fonja rehetra izay notsidianay that God's Spirit was there. dia ny fanan'Andriamanitra dia tena eo And He's blessing the inmates. ary Andriamanitra dia mitahy manokana ny voafonja And we thank God for that. ary misaotra an'Andriamanitra izahay amin'izany mamangy firenena maro izahay Pastor Theodoric's ministry in this country in Madagascar is the best in the world. ary ny zavatra azony alazaina dia hoe ny asa ataon'ny pastora Teodorika eo anivon'ny fonja aty a Madagasikara dia io no asa tena tsara indrindra raha mitahy manerana izao tontolo izao And as a result, we are extremely encouraged to support him. dia tena fifaliana lehibe ho anay ary mampahery be anay ny manohana azy amin'izany asa izany We hope to be back next year dia maniry izahay niverina amin'ny herintaona or at latest 2 years. na amin'ny roa taona ity no fonja fahafito no tsidian'ity fikambanana ity teto Madagasikara manodidina ny 550 isa ny voafonja anazy fanampina tamin'izy ireo fiarah-miasa tamin'ny mpandrindra ny asa fitorinan'ny filazantsara ho an'ny voafonja eto Madagasikara avy amin'ny fiangonana loterana malagasy no nahafana nanao izao asa izao raha ny fanazavana tamin'izay rehetrarehetra fonja fito zay dia 550 anisan'ny voafonja nandray savony sakafo fa ny fanafody moa zany dia apetraka amin'ny infirmerie dia zay marary no mahazo azy dia ny solomaso koa mety eo amin'ny 200 eo ny 300 amin'ny ray sase iny dia zay voafonja marary maso ana dia bénéficien'zay zany hoe samy nahazo solomaso erany sase ny voafonja ny fonja tsirairay fito reo misy teknika manokana ny asa fitoriana filazantsara any amponja ary izany no anomezana fampihofanana ireo mpilatsaka tsitrapo momba izany ho iatrany ny fanazavana ho amin'ny faritra hafa zany 5 no nahazo fampihofanana manokana atao fianaratsoa fa amin'ny faritra hafa dia arak'izay nolazainy teo amin'ny fiverenany dia fa mieritreritra hoe amin'ny faritra sava zany itoran'io amin'ny manaraka zany hoe sava sy degoa dia mitambatra ao asambava mety manao azy amin'ny manaraka nisaotra ny mpitsidika sy nanolotra fanomezana moa ny voafonja teto
fa de verenantsika kosa ny atolon'ilay vaovao tetsy Mahamasina ny tolakandro teo. Tsy namelany olona himarika Ravalomanana kandida lalana fahadimy fanarahan'izy ireo teny amin'ny lalana raha ny azo ny fodiana iny. Malagasy maro no manantena ny fiverenana indray eo amin'ny fitondrana. Izy ihany vahaolana ho an'ny Malagasy ho ny antsoantso nataondreo vahoaka teny andalana. Ando Miaratina, Manora Andriamalala. Tsy namelan'ny vahoaka maro fanarahan'izy ireo atrany teny amin'ny lalana nalehany Ravalomanana marika. Mbola nanaraka taoriana ihany koa ireo kandida ambiny. 13 Mey io no antsoantso ny olona maro izay efa mivonona miandry ny fanapahan-kevitra ireto kandida ireto. Nanomboka teny Mahamasina, nandalo anamparibe hatreny anandohana Analakely, Ambojatovo, olona marobe no efa niandry. Vaky hatrany ny barazy nateo aza ny sakatsakana nataony ny mpitandro ny filaminana. Atuna kakkelere. Yeah.
izay nanomboka niatrana tsikelikely teny andohana analakely ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 3 ora mahery-tany ho any no sakanana ny lalana miazo ny kianja ny 13 Mey nanidiny trano ihany koa ireo toeram-pivarotana teny amin'ny manodidina. Mpitandro filaminana mandeha fiara miaraka amin'ny fitaovana no efa mivonona toy ireny hiatrikady ireny. Tranga izay niteraka fomenomenomana teo amin'ny olona. Tsy natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana ny mpitandro ny filaminana fa hiaro tombotsoa ny olon-tokana. Tsy nitoy teny anefa nietsika satria efa nisy ny fanambarana natao ny vondry ny kandida ka nanomeza ny fotoana ny malagasy amin'ny alatsinainy ho avy izao. Arak'izany mazava ny any malagasy tsy mila entina vazaha, tsy mila vazaha mirotsaka hofidiana filoham-pirenena, tsy azo ekena ihany koa ny fihetsika mamoetra natao ny mpitandro filaminana androany tety Mahamasina. Mila tonga saina ny rehetra amin'ny zava-misy araka izao tato-baovao sy fanadihadiana nataony Ando Miradina sy Manora Andriamalala izao. Zo fototry ny olom-pirenena voafatry ny 110 ao anatin'ny lalam-pandrenana ny fahalalana maneho hevitra sy ananany ny safidy manokana. Mifanohitra amin'izany anefa ny tranga tetsy Mahamasina androany. Mazava ny any olom-pirenena tsy mila vazaha mitondra firenena, tsy mila vazaha milatsaka hofidiana. Raina tsisy olona mihitsy no ny sakanana tana ray ary dia nefa rehefa reo dia sakanana ohatran'izao aizany ny lalàna amin'izao aza fahalalàna. Zay mampatina an'ilay olona kosa maninona ny tsy asiana mitondra photocopie nangorona tao sy nanarana tsisy ny sakanana na ray ary. Zao nefa zao nareo tonga dia manamarina zay hoe zao ny nataony zareo dia tsy manaiky zay. Dia rehefa gasy no mitondra eo dia kenay foana fa tsy mila vazaha mitondra zay. Maninona fitita maraina mitondra taratasy fitarainana inona tsy sakanana. Rehefa izay mitako zoma malagasy anay sy mitady ho Madagasikara tsy iverena 47 fa inona fotsiny azona 1960 na 2023 raha mbola vazaha ihany ny hitondra. Gasy reny, gasy ray, ianao koa gasy reny, gasy ray. Ohatra gendarme za maheky baikona fa androany ianao mety mahazo vola fa ny 5 taona anao manaraka mba ho aiza. Fahatongavan-tsainy rehetra no ilaina amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy misy fampandrosoana valina sy entina eto amin'ny firenena raha mbola fitantanana gaboraraka, mpanitsakitsaka lalàna sy mpanao didiny besandro no misy eto. Ampy izay 4 taona ny enan'ny malagasy fahoriana izay. Fanamoaka fanambarana ny ariva teo ny antoko MFM izay mivaky araka izao manaraka izao. Eo anatrehany kabary nataony Andriamatoa Petra Kotoniaina teny anivon'ny CCI Ivato ny 12 septambra 2024 izay niarahany tamin'ny UPAR momba ny fanambarana ny fanohanan'io fikambanan'io ny kandida Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika Malagasy ho avy izao. Dia manao izao fanambarana izao ny komity fohy be MFM amin'ny anaran'ny tenany manokana amin'ny maha-olobe notable ny fianaratsoa azy no anohanany ny kandida Andry Nirina Rajoelina. Tsy fanapahan-kevitry ny antoko MFM iny noho izany tsy mamatotra ny antoko MFM ny kabariny fa fanapahan-keviny samirery. Ny MFM dia manana ny ambaratonga pahefana mpanapaka indrindra fa zava-dehibe makasika ny firenena no resahana dia ny vovonana izany izay araka ny hita ao amin'ny satana sy ny fitsipika anatiny ifampifeza ny antoko MFM ary rafitra tokana mpanapaka izay olona ho latsaky ny MFM na ho tohanana na koa safidy tsy maintsy anohana kandida ao anatin'ny tenerana. Eo anatrehan'izany ho fanajana ny sata sy fitsipika anatin'ny fampifezan'ny antoko voatsaha tetsy ambony dia nandray fepetra ny komity fohy be MMM fa voalohany atsahatra tsy ho mpitarika vonjimaika ny mpiara-mitantana ny antoko MFM Andriamatoa Pety Rakotoniaina mandra-pahavita ny fifidianana filoham-pirenena tsy manatrika ny fivorian'ny MFM na mamory ny mpikambana MFM isan'ambaratonga pahefana ny rafitra izy. Natao izao fanambarana izao mba hialana amin'ny fanasoketana ny antoko MFM sy mba ampazava ny fisaina ny mpikambana MFM sy ny malagasy rehetra. Ity fanambarana ity dia manan-kery avy hatrany natao teto Antananarivo fa 17 septambra 2024 manao ny komity fohy be MFM.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity androany ity mavesatra ny takaitra vokatry ny fipoahana ny seho tany amin'ny moske iray tany andrefan'ny Pakistan nandritra ny fety fankalazana ny tsingeritaona naterahan'ny mpaminany Mahome. Fantatra fa olona 50 namony ainy ary fa 50 kosa naratra vokatry izay fipoahana izay. Tsy vao izao ny sehona fahafatesan'olona tahaka izao tany an-toerana mandritra ny fankalazana ity fety ity. Angomavana toy ny onjalalana arany avy manana sy Mateo Prince. Olona 250 namony ainy ary 250 hafa naratra vokatry ny fipoahana ny seho tany amin'ny moské iray tany andrefan'ny Pakistan nandritra ny fitaovam-bavaka natao tao amin'ity toeram-pivavahana ity. Fipoahana izay niseho nandritra ny diabe nataon'ireo mpino silamo ho fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny mpaminany silamo Mahome no nahatonga ity fahafatesan'olona ity. Feno tanteraka ny hopitaly tany an-toerana manoloana ny famaroan'ireo olona naratra ary manao antsoava amin'ny fanomezan-drano ny tompona andraikitra nampiana izay olona maratra izay. Tsy vao voalohany nisy natranga namoizanaina toy izao tany Pakistan mandritra ny lanonana fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny Mahome. Tamin'ny taona 2004, olona 50 ihany koa namony ainy farafahakeliny tao amin'ny tanànan'ny Karachi noho ny fanafiana kamikaze niseho tany an-toerana. Mafapana ny toe-draharaha any amin'ity firenena ity volana maromaro mialohan'ny fifidianana izay atao any an-toerana amin'ny volana janoary taona 2024. Manjaka ihany koa ny fanafiana ataon'ireo vondrona mahery fihetsika mampirisika ny fiverenan'ny Taliban eo amin'ny fitondrana Afghanistan mpifanolo-bodirindrina amin'ny Pakistan nanomboka tamin'ny taona 2024. Raha tsy haivina dia anisan'ireo fety manandanja any Pakistan fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny Mahome na dia mizarazara azy nefitr'ireo mpino silamo amin'ny fanamariana izany. Fa hoarainao iray manontolo aorian'ny fandarana ahona marina ireo antsipiriany ny zavanseho rehetra tetsy Mahamasina ny tolakandro teo izany tsy ho tapatapaka ireo vaovao nisongadina tetsy Mahamasina ireo. Aorian'izay kosa ny fandarana Global News aorian'izay rehetra izay kosa ny horonan-tsary indray miseho fantondra lohateny Haunted Hospital. Ny sampana fampalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatrany farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.